Miarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny azana-bolana tamin'ity an'ity mbola ny avaratraza malefaka hatrany no mandrafitry ny toetr'ny andro araka ny hitantsika izao satria dia mbola maina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara izay misy hatrany aloha ny orana indrindra ho an'ny morontsiraka avaratra Atsinanana. Atao anatin'ny roa andro avy dia mbola saika izay varatraza malefaka izay hatrany no mandrafitry ny toetr'ny androntsika fa manomboka ny alakamisy tolakandro kosa indray dia miverina mazivana indray izay tsioka ny avaratraza izay ka manoloana izany indrindra dia miverina araka izany ny orana ho an'ny morontsiraka Atsinanana Nosy ny herikandro ny tapany Atsinanana amin'ny avoatany ny maripana ihany koa dia tombanana miakatra aloha ny maripana atao anatin'ny roa andro avy fa manomboka ny alakamisy izay ihany dia tombanana midina indray maripana izany ka mety misongadina kokoa izay ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo Atsinanana Nosy manomboka ny alakamisy mitatra tsikelikely ho an'ny tapany avaratra Atsinanana Madagasikara moa izany fidinana maripana sy ny herikandro na ny orana miatoato ihany koa. Toy izao ny toetr'ny androntsika ro an'ny rapisy vao maraina dia isy hatrany aloha ny azavona ho an'ny tany Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka ary koa ny faritra atsimo Atsinanana Madagasikara mety mitatra hatrany amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana izay mety ahitana izay zavona izay ihany koa ny atitany avaratra andrefany Nosy mitohy ny orana tandrifindraona ho an'ny faritra Sava sy ny any amin'ny distrikany Maroantsetra mety andraona ihany koa ny andro ny ilany Atsinanana faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Analanjirofo ny aminy kosa indray dia maina ny andro raha ny toetr'ny andro ny rapiso tolakandro maina tanteraka ny andro saika manerana ny Nosy na dia somary olalovan-drahona ho an'ny tany faritry Melaky, Tongolava, Itasy, Vakinankaratra ary koa ny any amin'ny faritry Diana, Sava sy Ambatsoa ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa indray raha ny any amin'ny tapany atsimo dia 17 degré celsius ary 18 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoany Atsinanana sy avaratra Atsinanana Nosy ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa indray dia mafana ny andro saika mahery ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra andrasana amin'izay andro ny rapitso izay hatrany ny alarobia dia mbola mitohy hatrany ny azavona ho an'ny atitany Madagasikara ny faritry ny avoatany sy ny faritra Atsinanana Nosy mitatra hatrany amin'ny faritra Alaotra Mangoro hatrany izay azavona izay vao maraina aorian'izay moa dia ny masoandro ny any amin'ny tapany avaratra kosa indray dia ny rahona misy tokotoko no saika hitantaratra any amin'ny tapany avaratry Madagasikara indrindra ho an'ny faritry Diana, Sofia sy ny any amin'ny faritry Sava ny ambiny dia ny masoandro moa no hibatoerana ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 13 ka hatramin'ny 14 ny ambony indrindra midina 10 degré celsius kosa ny ambany indrindra ho an'ny avoatany hatrany ny morontsiraka Atsinanana 19 ka hatramin'ny 18 degré celsius ary 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny faritra avoany andrefana sy avaratra andrefana raha toka midina hatrany amin'ny 15 degré celsius kosa ny maripana any amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izay andro ny alarobia izay ny toetr'ny androntsika ho an'ny alakamisy mbola misy ny azavona vao maraina ho an'ny avoatany fa ny tolakandro kosa indray dia andrasana ny orana any amin'ny faritra Ivatovavy, Pitolonany ary ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Nosy mety arahina herika kosa ny alina ho an'ny ilany Atsinanana faritra Vakinankaratra, Morimania sy ny any amin'ny faritra Mahatsiratra ambony ary koa ny atitan'ny faritra Nosy mitohy ny orana tandrifindraona ho an'ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy Analanjirofo ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay midina hatramin'ny 12 degré celsius ho an'ny avoatany ary tafidina hatrany amin'ny 14 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimo Atsinanana Nosy ary manodidina ny 12 degré celsius ho an'ny tapany avaratra Atsinanana Madagasikara manodidina ny 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefany Nosy amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany. Izay indray ny meteo tamin'ity an'io ty ary arapisy indray fotoana manaraka be no matoa.